Amin'izao tsika amin'ny dimy sasany mahery dimy ao amin'ny sitiny CENI Madagasikara ofisialy sitiny CENI androany amin'ny dimy sasany résultat commune Antananarivo renivohitra lehibe azoko kely mba ho hitan'ny rehetrarehetra ihany. Mahititsika ny résultat commune Antananarivo renivohitra laharana fahaefatra Tojo Ravalomanana 42,21%. Ny laharana fahafito Iarolala Ramanantsoa 37,75%. Ao amin'ny sitiny CENI amin'izao zao. Dia efa disokevitra hoe tsy fahatomomboana. Misy atao hoe tsy fahatomomboana izay misy fiantraika amin'ny ataontsika hoe fahamarinana fifidianana na fahamarinana ny fifidianana izay atao. Fa misy mety hoe fiheverana fotsiny tsy fahatomomboana kanefa tsy fahamarinana fifidianana. Wanai koni sini bicara mana pakai awarin ni Nispatreke avec les Rafka, Manangana tokony fahitana izany ireo ordonnance maro be tamin'ny anarany miaramila reny mety azo izany izay zany volaza sy mivavony paritaka io na ny misy ordonnance miparitaka PZB tamin'ny anarana miaramila ka mapaka misy afatarana ny asan'olona misy anarana hoe asa be dia zareo tsy tafito anatin'isika hatramin'ny fahatomboly voalohany dia mampiasa izy zay mifehy fifidianana fanatanterana ny paikady momba ny le resaka ordonnance izay nataontsika teo ka tsy tokony hoe isy agagatsika le resaka hoe fangatana ordonnance. Ny mampalahelo fotsiny araka ny kabako izay nataoko teo dia tsy tokony andry farany foana ny tsika olom-pirenena zay vao hiditra ao anatin'ny listra ao anatin'ny fotoana tsika amin'izao fotoana zao anaovana ny fanavaozana isa taona ny listra ny fidy.